Iaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao ny fahafitomboropolo ny volana janoary 13 izao ny fandaharam-potoana izay fanomezantsika fotoana isaka ny lahady alina miaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao dia ny fandarana l'actualité indray no miantrano amintsika amin'ity aliny alahady ity dia manasantsika anjoy izany fandarana sy ny dinidinika iarahany eto zany hatramin'ny farany fandarana amin'izao alina zao dia vahiny azo lazaina efa fantatra ihany eo amin'ny tontolo politika ary fantatra ihany koa eto amin'ity sehatra ny fanehonkevitry ny matv ity no nasaina dia andriamatoa Patrick Raromanana zay efa fantatra fa isan'ireo kandida zay andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany avy amin'ny antoko vitantsika io miarabanao tompoko tonga indray eto amin'ny fandarana zao ihany koa voamiona dia manolotra ny fiarabana na tratra ny titona vaovao 13 ity dia fa miaraba ihany koa fa ary miaraba tsika mpijery an'izao fandarana l'actualité matv zao ary mirary soa ihany koa mba ho taom-baovao sambatra ihany koa atsika rehetra ary miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra zay mikarakara n'izao fandaharana zao ya anao jirototika kely tsika alohan'ny tena idirana votoatan'ny resaka ny taona 12 nanahoana ny fahitana an'izay ny niainana an'izay ho anareo tao anatin'ny atoko vitatsika io zay miomana amina azakazaka goavana be ho tanterana amin'ity taona ity ny taona 12 aloha dia taona somarina fampana ihany satria raha nijerentsika dia nivoaka teo zany le resaka hoe feuille de route zay nafahana zany nametraka ny hoe fiaraha-mitantana eo amin'ireo lazaina fa antoko politika mahafeha sy mahavita milaza fa tompona andraikitra hito amin'ny firenena voalaza atao ihany koa zany fa hoe nitsankana ny gouvernemanta voalaza atao ihany koa ny fametrahana ny tetiandro amin'ny resaka fifidianana ny zava-misy zany dia ny hoe amin'ny 20 Mai 13 zao ny tapaka fa ho atao le fifidianana PDB mbola mametra-panontaniana hoe ho raikitra ve zany sa tsy ho raikitra aminay manokana aloha dia ny hoe tokony hijanona amin'izay le 20 Mai 13 zay ihany ny fifidianana ho filoham-pirenena fa tsisy adevitra hafa indray vao sokafana ao anatin'izay na tiana na tsy tiana ihany koa raha jeritodika nyjerena dia efa reraka ary tena reraka tokoa ny malagasy ao anatin'izay krizy zay ka tsara zany ny hoe amaranana an'izay krizy zay ka isorana indrindra zany eto ny hoe fahendrena zay naseho an'ireo tao anatin'le krizy ka nilaza izy fa tsy rotsaka ao anatin'ny fifidianana ya ny adevitra mipetraka amin'izao fotoana zao andriamatoa Patrick Raromanana tao aoriany fanambarana nataon'ny foloany tejamita izay milaza fa tsy latsaka izy dia nyotovana ny fanambarana sosokevitra ny amin'ny hoe fametrahana lara-pameana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ahoana ny fahitany vitantsika eo an'izay ny anay zany dia tsotra ny hoe zareo reo no nanapa-kevitra niaraka tamin'ny senita niaraka tamin'ny mpamatsy vola resa-pirenena niaraka ihany koa tamin'ny CT ny gouvernemanta sy ny CST zareo no nametraka n'le daty ny hoe 20 Mai 13 dia somary mahavariana ihany zany ateoriana ny hoe averina apetraka eo ambony latabatra indray mandeha indray le adevitra amin'ny hoe aoka indray ho lasa fifidianana solombavam-bahoaka indray no andeha aloha fanontaniana zany no apetraka eto hoe raha ohatra moa zany ka nahazo ny latsaka na andeha ataontsika hoe nyrosy ihany hilatsaka ho vidiana ny filohany tetezamita amin'izao fotoana zao moa ve nametraka ny sosikevitra iny izy sa hoe satria izy tsy mahazo milatsaka dia nanjary lasa ohatrany hoe tsara indray no alefa aloha le sosikevitra tany amin'le hoe solombavam-bahoaka satria teo zany nisy fotsiny ny adevitra hoe mahazo milatsaka na tsy mahazo milatsaka na hoe tokony hilatsaka na tsy tokony hilatsaka dia rehefa nametraka n'le hoe tsy hilatsaka izy dia mahavariana zany ny hoe nivadika indray mandeha indray ary eto zany tena napetraka hoe efa taona angatsika izay no nandinika sy mipetraka teto ambony latabatra foana zay adevitra zay tsy voandroany ary azo iverenana zay raha ohatra ilaina ya ny fijerina manokana azy satria mialohan'ilay hoe mahakandidanao dia fantatra fa nanana andraikitra mpolo-taonany maro tamin'ny fanaraha-maso fifidianana anao teto Madagasikara raha tena mipetraka fanovantsika changement le teninina eto satria adevitra mipetraka foana koa zay hoe changement ve sa remplacement indray no hipetraka eto inona no iverinareo tokony hipetraka marina amin'ilay fifidianana satria rehefa fifidianana filoham-pirenena mandeha aloha teto amin'ny firenena dia manao ratsy taremakavady avokoa ny fifidianana rehetrarehetra amin'ny olom-boafidy amin'ny antanatohatra ambaniny ka la ianaran'iray no hitina mangataka mipetraka mihitsy zay adevitra zay ary tao anatin'ny efa taona ozy no niverina zay raha ohatra andeha ataontsika hoe hosokafana kely ary ny adevitra na dia ataontsika hoe tsy tokony ho amin'izay intsony ary ny adevitra amin'izao fa hosokafako kely le adevitra samy hafa mihitsy zany amin'ny fotoana hoe tetezamita sy amin'ny fotoana ara-dalàna no anaovana an'izay adevitra zay
ndeha ataontsika hoe arosontsika ary ny fifidianana solombavam-bahoaka raha aroso ny solombavam-bahoaka amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao dia ho lanym-bahoaka zany ny solombavam-bahoaka dia raha ohatra ka jerentsika zao a ny tao amin'ny constitution na ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao a le 4e république dikan'izay dia ny hoe ny prime ministre zany dia hivoaka amin'io maronisa avy amin'io solombavam-bahoaka io dia ny prime ministre nefa raha ny 4e république amin'izao fotoana izao ihany dia ny filoham-pirenena no manendry azy dia mba halay veritreritra nefa ny hoe filoham-pirenenantsika amin'izao fotoana izao dia tsy lanym-bahoaka tsy voafidy mba tsy lazako hoe nanonga-panjakana zay anisan'ny olana amin'izao fotoana izao olona tsy voafidy nanonga-panjakana ave no eritreretintsika hoe anendry an'ilay prime ministre zay ara-dalàna nyvoaka avy aty amin'ny solombavam-bahoaka voafidy ara-dalàna dia zay nge dia efa mandringa be zany ny zava-misy raha amin'ny fotoana andavanandro tsy mety ny ankatoavan'ny filoha tsy lanym-bahoaka tsy mety sosokevitra avy any amin'ny anteny mira zay fieritretako azy dia ny hoe tsy azo ekena mihitsy a ny filoha tsy voafidy no andeha anendry na dia hoe mivoaka avy aty amin'ny solombavam-bahoaka ary lay prime ministre fa izy io nge fa ny tena marina dia paipaika politika paipaika politika le izy satria inona no antony ny antony le izy a tia nalàna ny prime ministre amin'izao fotoana izao mba hahafahana mametraka olona zay azahoana antoka fa hitovy hevitra amin'ny tena rehefa hilatsaka satria ny zava-misy a reo le andany sy ny ankilan'ireo a tsisy matoky an'le prime ministre amin'izao fotoana izao tsony satria noho ny antony maro samihafa dia raha ohatra zany ka arosony ny fifidianana filoham-pirenena le prime ministre amin'izao fotoana izao tsy omba an'ireo le olona eo amin'ny fitondrandreo raha nyfandinihany mpanara-baovao politika ny zava-misy dikan'izay a tsy afaka anao zay tiany atao izy ka raha ohatra izy zany mivoaka aty amin'le solombavam-bahoaka dia prime ministre ho azy satria araky ny teninao teo hoe mitondra ny anaran-dray foana dia midika zany fa hampiasa n'le fitaovam-panjakana indray zany a le olona mitondra amin'izao fotoana izao mba hahafahana mandresy aty amin'ny solombavam-bahoaka dia lasa izy zany ny tompon'le prime ministre amin'izay fotoana izay a dia iny prime ministre iny indray a no afaka hametraka zay olona tiany a eo amin'ny filoham-pirenena na azadino papaika politika foana ho zay aho a mety hipetraka koa ny hoe raha reo solombavam-bahoaka ireo ny voafidy ara-dalàna dia azon'ireo mazava ho azy zany azon'ireo ny manova ny lalam-panorenana ka raha hanova ny lalam-panorenana izy azony atao ihany koa zany no mametraka ny hoe tsy ho fidininy vahoaka malagasy tsony ny filoham-pirenena ohatra ny hitany États-Unis fa ny parlement anova système électoral mety azony atao zay mety azony atao zay ary zany mety zavatra mety mpifidy lehibe hoe ny parlementa ihany no hifidy ny filoham-pirenena dia mazava ho azy le parlementa amin'izao fotoana izao zany mety anana fikasana ametraka an'le olona afy andray zay zany ozy ah hoe paipaika politika foana zay a fa ny azany akatoko zay adevitra zay satria mipetraka foana ny hoe izy ny nanapaka an'le valome be de be ny resaka hoe mbola tsy ara-dalàna mbola tsy ao ny fandripalemana sinsisa heritaona lasitsika zay ny resaka teto fa tsy nisy fiovana mihitsy zay zavatra ika le finiavana irosany fifidianana ozy ahako no tokony ho atao mba hahafahantsika mametraka mazava tsara ny hoe fivoahana amin'ny krisy satria ny vahoaka malagasy efa sahirana andriamatoa Patrik Rahamanana ny prime ministre Omer Berziky tao anatin'ny 3 volana farany tamin'ny taona lasa iny dia voakina mafy ary isany nanakina mafy azy ny mpiaradia amin'ny filohampirinasa filohantetezamita ny amin'asa inona ny tena ny resaka hoe nini samy tsy milatsaka na andriamatoa Ravalomanana na andriamatoa Ratsoelina eto ianao dia mametraka fa mety tsara zany ny prime ministre Berziky raha izy mipetraka hitantana fifidianana midika ve zay fa manohana tanteraka ihany keo an'ilay nini ianao satria anao isan'ny mpandray anjara zao anatin'ny fifidianana ny ange tsy le olona no jereko e fa ny nga prime ministre amin'izao fotoana izao ary nge ny nidimy ny resahany ny nidimy izy keo tafiditra ao anatiny tafiditra le hoe le filoham-pirenena efatra efa nitondratra amin'izay a miampy azy satria izy no anatin'ny fikarakarana ny fifidianana zay no tsy anao mazava ho azy a fa miteraka fitoniana kosa aloha zay na tiana na tsy tiana satria le ahiahy foana nge ny olona ny eto amintsika hoe move a le olona mikarakara ny fifidianana dia tena tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa any ange le tena hoe fipetraky ny olana amiko zany a tsy le resaka nininy zava-dehibe ary efa teniko foana hatramin'izay ny hoe
afaka milatsaka ny tsirairay fa oka kosa tsy hiditra ao anatin'ny fitantanana tetezamita zay fitantanana fandehanana no makany amin'ny fifidianana tsy niditra tamin'izany moa nefa zareo fa ty hijanona foana ao anatin'ny tetezamita ka amiko zany a izy nakasafidy hijanona ao anatin'ny tetezamita de mazava ho azy a tsy tokony hilatsaka izy ary isorako azy nametraka an'izay hoe tsy ingara joelona rery fa ingara valomahana ihany koa de nilaza fa tsy hilatsaka ary isorana azy zay fa ampiko tsara eto fany hoe aoka ny olona rehetrarehetra zay mikasa ny latsaka hofidiana ao anatin'ny tetezamita mba hametra-pialana tsy resaka olona zany ny aeto raha minisitra izy am'izao fotoana zao de aoka izy hametra-pialana raha setena CST izy aoka izy hametra-pialana raha ilatsaka filoha-pirenena satria manjary mampiasa n'le fitaovam-panjakana foana ny tsika am'izao fotoana zao zao taritako ny saina foana ny hoe maninona ny senita ho ia no mbola misy foana reo mpanao politika zay mandray vola mandray karama mandray enina tapitrisa ariary isam-bolana miampy tomobile sy telefona sy mikojakoja 30 millions FMG isam-bolana nyraisin'ireo mpanao politika ireo ao anatin'ny senita ka izany manome antoka fa ireo olona membre ao anatin'ny senita ireo de tsy anapa-kevitra izy hoe aemora ihany io fifidianana io na hoe alefaso ny solombavam-bahoaka indray raha teo ange ny filohan'ny senita efa nilaza hoe manana ny heviny manokana izy momba an'izay zavatra zay ka amiko ny filohan'ny senita tsy manana hevitra manokana zany fa tokony ny hevitry ny senita foanatsika andriamato Patrick Raharmana raha zay fanazavana zay de ohatra mametraka ia ihany ianao amin'ilay rafitra izay mitantana ny fifidianana aiza ho aiza ny karazany hoe fifanantonana ahafahana mametraka tsindry na mametraka ohatrany mafy be ilay hoe tsindry ataontsika anaty fanankisosona le izy a avy aminareo candidat zay efa fantatra amin'ny fomba ofisialy fa ilatsaka ahafahana manara-maso an'izay mametraka arofanina mba hatonga an'le hoe azo antoka ary ekeny rehetra no sady azo mifankatoavan'izao tontolo zao ny fifidianana atao eto zay nge fa ny mampalahelo amin'izy ity satria le fifidianana ho filoha-pirenena zany voalohany indrindra aloha fanapaha-kevitra olona io za raha ilatsaka ho filoha-pirenena de nyresaka tamin'ny vady aman-janako ahako ary nandinika ny tenako manokana hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka fa tsy hoe ny antoko vitatsika no hoe nanery ah ilatsaka zany hoe misy fanapaha-kevitr'olona aloha zany a ao anatiny zany hoe eo zany tena apetraka hoe tokony senita zany ny antso an'le olona rehetrarehetra nylaza fa ilatsaka atreto aloha nefa tsy nisy zay zavatra zay ary isorako eto kosa aloha ny fikambanana le hoe ITEM na hoe initiative pour la transparence des élections à Madagascar zay namory anay candidat teny am-panorama tamin'ny herinandro teo mba hiarahana mijery zany hoe inona no antoka sy ny fepetra mba hahafahana miroso mazava tsara mihitsy any am'le hoe fifidianana eken'ny rehetrarehetra azo antoka nisy ihany koa moa ny sosikevitra atao anatin'izay ny hoe zareo teknisianina tanora malagasy hoe manana logiciel izy hifidy moa ny anarany zareo moa nanazavan'izay bebe kokoa de nametraka izy hoe ndao kosa ao anatin'ny adiny roa ao aoriana ny fikatona ny bureau de vote no hita eny amin'ny tranokala rehetrarehetra na eny ambonin'ny internet ny voka mpifidianana na de tsy ofisialy ary vonjomaika zay ato amin'ny vitantsika moa mana ingénieur efa zato mahery de efa vonona ny am'izany ihany koa ny anay moa eo amin'ny amby-roambifolo alina eo zany ny valome teny amin'ny folo sy roa arivo zay zany ny tanjona hoe mba hahafahana mamoaka an'lay le vokatra marina tsy hoe entina amoaka an'le tendance marina tsy ho entina anankorotan zay a fa mba hialana kosa amin'ny resaka hoe alabato satria ny alabato ange matetika fa any am'le fitaterana an'le vokatra 5 andro hoe iny mandeha sarety mandeha tongotra nynaty ala rehetrarehetra any de tsy iova nefa tsika am'izao fotoana zao nge manana teknolojia rehetrarehetra ny olona tsirairay manana finday manana SMS afaka mandefa an'izay zavatra zay a tsy hiditra amin'ny lafiny ara-teknika moa tsika fa misy le SMS crypté mba hahafahana hoe miaro an'le vokatra mba tsy iova eny an-dalana ao anatin'izay fiarovana ny vokatra zay mantsy hoe mety zava-dehibe any ny isana fiarahamentana ao anatin'ny samby candidat zay milatsaka teo moa zany ny ITEM hoe namory anareo izy fa ny fifanantonana manginginana madinidinika aty ambadika vetsy fa misy kosany a ampitovina ianao manokana zao vao resaka hoe niona tamin'ny pasteur Mayol ny voaka ny gazety ihany koa zany hoe valsa politika sy valsa diplomatika teny amin'ny villa Elisabeth zany tazatazana atao anatin'izany an-gazety ianao inona ny dikany refa fiaonana madinidinika ireny a efa mety hamaritra sahady an'ilay endritsaha paysage politika ao anatin'ny fifidianana ohatra atsika afaka efatra na telo volana mahery kely zay tsy misy aza am'raha lavy zay zavatra zay tsara foana angeno mifanantony eto aloha mariako za zany mbola tsy niona tamin'ny
professeur Zafelbert ary mbola tsy nangataka fionana na dia ilaina ary zay fionana zay satria zavatra mety ho tsara zay fa ny amin'ny fomba fiasako zany dia ny hoe mangarahara hatrany raha misy zany fionana ohatrany hoe fionanako tamin'ny pasteur Mayol zao dia nangataka fionana tamiko izy dia zay no natonga anay niona teny amin'ny braoan'ny comité de soutien ny antondianay tamin'izay dia ny hoe olona tsy mitovy hevitra tsika olona mety tsy mitovy finoana tsy mitovy fiaviana tsy mitovy firehana nefa nahoana raha samy candidat no miona mba mandinika ny raharaham-pirenena izy moa nresaka tamiko anjarany zay fa za tsy solotenany nilaza fa tsy ho candidat izy fa apetraka andriamanitra izy araka reny le resandreny fa zany zany tsy manakana mihitsy no hoe nahoana ny samy malagasy samy te hitondra ny anjara brikiny eto amin'ity firenena ity no tsy afaka hoe iona sy ifampiresaka zay ngeny tsy ampy eto amintsika foana fa nahoana no entina ny velany foana ny fahafahana midinika amin'ny hitondrana ny raharaham-pirenena ary zay mahatonga mivitantsika ny hoe avondrona ny hery politika avondrona ny fikambahana isa tokony mba hahafahana mitondra ny traikefa ampandrona Madagasikara miresaka an'izay fiaraha-midinika sy fifampiresahana samy malagasy zay anao dia mbola mandeha io resaka io am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe sy nidinika eo amin'ny samy malagasy dinika mitatra amin'ny ankolafikiry rehetrarehetra fa tsy ilay ankolafikiry zay ampoliny nanosony ny tondrozotra ihany akory dia ny FFKM ombenombeny no antsona iangaviana ary apetraka ho mpitantana an'izay dinika izay amin'ny ankapobeny tamin'ity herinandro ity isan'ny vaovao nisongadina teo anivon'ny FFKM ny fiovam-pitantanana indray ao anatin'izay fiombonany fiangonana kristiana malagasy zay ahoana ny fahitany vitatsika io an'izay fanambiasam-pahefana eo anivon'ny FFKM zay sy mety hotohiny na mety ho dikany manokana ao anatin'ny fikarakarana dinika eo amin'ny samy malagasy marina hoe za tsy solotena ny FFKM fa amin'ny makatolika ana moa za efa filoha lefitra ny FFKM taty amin'ny sampana tanora tamin'za président ny tanora katolika tamin'ny 7 fantatro tsara zany ny fomba fiasan'ny FFKM izy io zany tsy resaka hoe fifandrifinjavatra hoe lasa monseigneur Audin no filohan'ny FFKM amin'izao fotoana zao dia misy hoe samy katolika sy nisisa tsy zay fa izy io zany dia misy fiodonana isa-taona zany dia miodina foana hoe iza no mpitondra ka nininona zany zava-misy eto amin'ny firenena ny fomba fiasan'ny FFKM dia tsy miovatra amin'izay fa misy foana an'izay fiodonana eo amin'ny fitondram-pahefan'izay satria finoana efatra lehibe zany no mitambatra ao anatiny dia misy ihany koa zany fomba fiasa eo amin'izay fitarihan'izay na zany anaty zany ary ny FFKM zany dia miezaka foana ny hoe mitady vahaolana mba isiny ny fifanantonana ary ataoko hoe adidiny zay adidiny zay afa tsy vitany hoe andraikiny adidiny zay fa eto zany nisy tomako foana ny eritreritra ny hoe efa taona sy tapany zay no nisiny ny fifampirarahana rehetra zay nitetezana ny fireneny rehetra ny lamba malototsika nge dia tsy nisy firenena tsy nitondrantsika nanasana azy atreto atoerana ka hatrany ivelany ka tonga le fanapahan-kevitra hoe amin'ny valome 3 aoka tsika mba hosa hiatrika an'izay fifidianan'izay fa tsy hoe mbola hitady vahaolana hafa indray hoe anaovana fifanarahana vaovao ny zava-misy amin'izao fotoana zao nge dia teandrodana ny fitondrana io indray zao ny sasany teanovana io gouvernement io indray ny sasany zay tsy ao anatin'io tsy manana mihitsy zany zay hoe eritreritra hoe tsara io na ratsy fa zareo ny ara-nytantana an'io izy ny ara-nanapa-kevitra amin'io no zany aminay tokony tohizana zany zay lafinjavatra zay mbola ezaka ray hafa nefa ny zavatra nitranga eto amin'reto mpiara-miasa amintsika eo anivony raisam-pirenena raha ohatra ka miova io daty io satria aza mieritreritra tsika hoe raha miova io daty io dia tsy iova ihany koa satria misy le ataondrareo hoe PASEM na le fifanarahana amin'ny resaka famatsiana arabola 70 millions de dollars nge ny vola ampidirina ao anatin'izay zavatra ka raha ohatra zany ireo mpamatsy vola sy mpiara-miasa amintsika anivelan'ireo ihany koa no miembotra dia mbola isy indray zany fifanarahana vaovao hatrany amin'ny Nations Unies nge zany hiembotra dolidoly dia ataoko fa be dehibe ny zavatra mety ho simba ao anatin'izay zavatra akoatra n'ilay hoe efa fanambarana izy amin'ny rahalahy mianaka tsy latsaka dia nisy ihany koa ny fanambarana navokany zareo avy eo anivon'ny SADC tamin'ny alalan'ny mampanelanelan ny raha Madagasikara azy kasika an'ilay hoe amnistie ho an'Andriamatora Valomanana sy ho an'Andriamatora Joel aty hevitra ray hafa koa iny satria ny famaritana an'ilay hoe maninona moa no mena amnistie ny olona anankiray dia tsy mitovy ny fomba fijery azy ary na samy université ray ara no namoaka mipahilalana antsika dia samy manana ny fomba famakina sy ny fomba fantikana an'izay zavatra zay ny analizinareo amin'ny vitantsika mikasika zay apisy apaisement tokoa hoe zay zavatra zay ary zay nge lazayko hoe oka iverina amin'ny fomba malagasy tsika
ny fomba malagasy de tsotra ny eloko ibaboana moderarina teny mahazavatsy be zay hoe raha ohatra ianao fa nisy zavatra tsy nety nataonao teto amin'ny firenena aoka zany mba sa ijoro iteny eto amin'ny firenena hoe diso ianao rehefa matsiaro teny ianao hoe diso ianao de azo ataony manala ny elokao fa raha ny olona anankiray mbola miziriziry hoe tsy diso izy de ahoana moa ny anomezana azy amin'izy ty zavatra tsy misy mihitsy ny lojika ao anatin'izay zavatra zay ary eto zany de apetrako ny hoe tsy atao fomba fiadin'ny mpanao politika hoe minambara raha mosy latsaka nety nanao zavatra tsy nety ataloka de mba mialako tsiny tsy izay ny 60 miliara ohatra ny nahodinkodinao vola fantatra mazava zany satria nisy eloka anenjehana anao any fitsarana de miaiky amin'olona ianao fa nahodinao iny 60 miliara iny mbola adevitra ny hoe averina sa tsy averina ny vola iny mbola adevitra zay fa mba miaiky kosa ianao aloha ao anatin'izay raha tanyity indray le olona ka milaza fa hoe tsy ara-dalàna ny fomba nitsarana azy satria nahodinkodina natao resaka politika le fitsarana de avereno ary le fitsarana azy fa ny fiainam-pirenena kosa tsy andry an'iny olona iny ka eto zany de apetrako tsara ny hoe am'izao fotsika miteny zao nge de misy le lista asa tsarotsika olona voasazy ny Nations Unies sy hoe tsy mahazo miapita firenena olona tondra tao anatin'ny tetezamita 7 izy ireo de lazaina fa hoe omena ihany koa hoe amnistie akoatran'izy mirahalahy hoe ny filohan'ny tetezamita am'izao fotoana zao sy le ny teo aloha mavarina nge maninona moa ny olona mbola tsy voasazy raisiko amin'ny filohan'ny asate am'izao fotoana zao mbola tsy nahenao aloha hoe ny sazy teo ambony lohany ka maninona izy nomena amnistie sa ve fiarovana mialoha sahady satria nadinana tsy tena nke eloko be vava manonga mpanjakany sa misy fiarovana mialoha amina zavatra hafa amin'ny fitantanana ve tsy fantatro za tsy afaka niteny hoe tsara na ratsy amin'ny fitantanany fa nytiako atongavana fotsiny hoe amiko tsy mety zany hoe maome amnistie olona mbola tsy voaeloka akory ary de andeha omenao amnistie de mazava ho azy a ny amnistie ihany ko nge de fomba anankiray io ahitan'ny olona hoe za zao raha-pitso olany filoam-pirenena ny 7 Mey 2024 de za ve zany de afaka mangalatra satria afaka mieritreritra hoe kinany teo alohako ary nomena amnistie de maninona moa zay tsy omena ka ty le tsy maty manoto ty zany tokony hialantsika mihitsy io fa ary zay no anaovako hoe eloka miobaboana moderarina fa rehefa zoina le izy tsikaritra ihany hoe misy tebiteby misy aya am'ilay hoe isy tokoa ve fitonina sa tsisy amin'ny fametrahana an'izay daty fifidianan'izay satria io ny mbola teboka mampifandrirotra ao anatin'io feuille de route natondro zotro hoe raha malala zany tahakony hoe fampidina sy ny resaka fanovizana ny raha-pitsarana ho an'ny olona sasany eo zany nitsikaritra hoe misy fanahina mipetraka na tonga ny fanambarana ohatrany hoe amnistie toy ireny fa akoatrany amnistie tsy tokony fotoana ve zao jerevana ary hoe marina ny teninao hoe miaiky le olona fa diso izy fa omena kosa izy ny statut ma filoam-panjakana azy teo aloha sehatra hoana tokony ahafahana mametraka an'izay ahafahana miaro hoe tsy hisy fanotohina neto a tsy hisy fikitikitiana eto fa ny rafitrara-panjakana sy ny atro-panjakana napetraka ho maefa am'izay zavatra zay no mandray ndrararaka ny teninao fa tsy sanatra io tonga mipombatra koa tsirabe de ahifandona eto isika rehefa avy ny tebiteby gne misy foana eo ampanao politika ny vahoaka mitebiteby ny vahoaka am'izao fotoana zao de ny tebiteby ny hoe mifoa amy 10 maraina izy a mody amy valo izy a mandeha miasa nefa mbola mindrana sira ao amin'ny tokantranon'olo-kafa zay ny tebiteby mivahoaka am'izao tebiteby mivahoaka am'izao aiza ny fahasalamana tebiteby mivahoaka am'izao aiza ny rano sy ny vola hoentiny mandeha mampiana-janaka zay tsisy mijery mihitsy zay tebiteby zay tsisy mijery ny tebiteby misy mamaky ny tranony fa le tebiteby mpanao politika le paipaika politika ahafahana mitazona fanjakana sy ahafahana maka an'le fanjakana very zay no manjary lasa hoe ataontsika olana eto amin'ny firenena ka zay no mahatonga milaza hony hoe efa nisy fanapahan-kevitra napetraka izy ireo tsy zany nanapaka an'le valome averiko ihany fa zareo niaraka zareo miaraka mitovy tebiteby io nge nametraka an'izay valome zay ka miferitretako azy tokony hirosany am'izay fifidianan'izay foantsika azo atao foana zany aty orina ny filoam-pirenena lany aty orina no mijery hoe inona ny fampihavana-pirenena tsy maintsy ho atao satria na zany na zany nisy zavatra rovitra tao anatin'izay le hoe fitantanana ny politika zay ahoana moa tsy hampisy tebiteby fa na zahay zao ary nge candidat ho filoam-pirenena tsy mahazo miditra ao amin'ny radio national sy eo amin'ny télévision nationale ny prime ministre am'izao fotoana zao aza tsy mahazo miditra ao anatin'ny radio sy ny télévision nationale zavatra mba mampalahelo nge zany magaga moa tsy hametrahany fialana rehefa ohatra hoe atao an'izay zavatra zay fa samby olona moa zany manana ny fomba fijeriny fa ny anay zany de ny hoe le mpanao politika atsika mihitsy a no milalao an'le politika mba hahafahana zany mitazona hatrany hatrany an'le seza zareo reo nge miaraka mitantana amintsika miteny zao e raha misy zany tsy fitoviana
fa vety tao anatin'ny efataona zay tsy mbola nahita afa hoe nametra-pialana ministra anankiray satria tsy nitovy hevitra tampetsapetsy ireo zany raha atao mahitsy filazazy tsy fantatro zay fomba iresahana azy a fa amiko aloha de miaraka mitovy tadindokangy reo a satria miaraka mitondra samy tompona andraikitra izy ao anatin'ity zavatra ity a ka tsy tokony vahoaka zany a no hoe Obama zao fandresahantsika teto tamin'ny farany iny lany izy efa tapitra efa miditra amin'ny deuxième mandat izy isasaka indray ariny azy nefa zao tsika mbola tsy manomboka akory ny mandahany anankiray ndresaka ny tebiteby ara-tsosialy ny vahoaka malagasy ny sary mety hitany amin'ny satokantrano zay crise zay efa lavalava efa taona eo zay nisy fotoana teto nyresaky sika milala mianaka nyresaka hoe isan'ny olana anankiray afanaovana politika eto Madagasikara sy filatsanao fidina raha mbola tsy lany akory fa mbola misehatra makandida azy ny olona anankiray de efa voafatotra no fitadiavana vola tsy maintsy ampiasaina ao anatin'ny raharaham-pifidianana nalaza be tamin'ity herinandro ity lefa to Patrick Rarimana nalay 300 millions de dollars ararotana ny fanazavana ngamba no eto anao zao lasina mangarahara ihany le satria miresaka ianao crise ny vahoaka sy ny any ambilany a fa ho an'ny olon-tsotra mahainao an'izany taitra ihany hoe vola be zany inona ny fanazavana azy zay indrindra ngefa anisan'ny teniko hatramin'izay ny hoe miankina amin'ny mpamatsy ara-bolanao eo amin'ny fifidianana ny fomba hitantananao ny fifidianana ary ataoko fa za ngamba anisany voalohany ny teny tsy hoe mpanao gazety ange no nahita an'izay tany ambadika tany fa za no ny teny hoe efa misy andreo vola eo ary eny ary misy helikoptera folo ihany koa efa hoe ho karakaraina anamafisana ny resaka famoronana asa sy ny resaka fampelizan-kevitra ny mangarahara zany natonga nay teny an'izay hoe ireo malagasy mipetraka ny velany sy eto toerana any amin'ny 90 mahery ange fa ny malagasy ny firenena malagasy ny ipetrahany malagasy any amin'ny firenena ivelany firenena 90 no misy malagasy amintsika miteny zao zay le ahafantarantsika leo any amin'ny diaspora reo zany a de manana ihany koa mpiara-miasa miaraka amindreo olona eo eto zany de mariako tsara fa io 300 millions de dollars io de vola amoronana asa entina amoronana asa zany io ary ny apahany amin'io ihany no entina amin'ny resaka propagande na fampelezan-kevitra fa ny akamaroany vola io zany de hoentina amoronana asa satria aminay zany de io resaka asa io ihany no vahaolana eto amin'ny firenena ka zay indrindra ny hoe ny firenentsika efa tsy manana olona afaka hoe hitantana azy de mba farafaratsiny a misy kosa malagasy avy any velany sy ny eto toerana mba hoe hiaraka hifandrimbona hoe ahoana ny fomba amoronana asa zay moa teny mamasina moa ny sakanana tamin'ireny fotoandreny a tsy verenana tsony le izy a fa tsy mahasakana anay kosa zay ny hoe andao hitady hevitra afahantsika amintsika am'teny zao any atsimoana de fa mampiditra rano ny fikambahana vitatsika rano fisotro ary misy ihany koa moa zany programme marobe a mbola atao a tsy fotoana propagande moa zao fa efa ilazana zany ny hoe ny apahany be amin'ny vola eo a de hoentina amoronana asa any amin'ilay sosialin'ilay vahoaka mihitsy any amin'ny sosialin'ny vahoaka any amin'ny ekonomika tsika miteny zao nge raha ohatra zao fa mijery ny resaka hoe programme économique am'izao fotoana zao be de be zao ny resaka hoe industrie ohatra iny resaka agoa iny ny resaka agoa iny zao a ny resaka ny amerikanina momba an'izy iny hoe tsy mahazo agoa tsika atao anatin'ny am'ty taona 14 ty nefa izy moa nisy ihany koa fa filazany fivoarana zay fomba fijerin'izay ny hoe raha ohatra ka mivoatra ny fampiarana le tondrozotra de mbola azo eritreretina ny fanaovana an'izay zay zany mipetraka fa azadino fa mila malagasy ihany koa nge zany ny any amin'ny resaka hoe sous-traitance ao anatin'le izy raha ohatra zany tsika hoe ny agoa fotsiny ny hoe asa raisitsika hoe azadiny fa eo amin'ny 300 eo nge ny article azo atao amin'le agoa nefa nanyray nanyroan'izay fotsiny no ampiasaitsika de ny resaka fanaovana t-shirt fanaovana lamba sy ny ohatran'izay zay fotsiny no atao nefa be de be hatramin'ny tourisme nge tafiditra ao anatin'io agoa io ka raha ohatra zany misy zany ny hoe avana malagasy afaka mifanampy amin'ny famatsim-bola andreo tanora raisika fotsiny hoe tianao izy panneau solaire de inona moa manakana an'izay zavatra zay a ny hoe vatsina arabola zany le tanora mba hahafahany manangana an'izay fotodrafitra asy zay nefa sady mitondra zay a fampandrosoana any amin'le commune tsirairay satria eo amin'ny 10 000 dollars io nge de efa mahavita hoe mampirehitra jiro tokatrano 100 eo nefa raha ny tokatrano ray nojerena marina hoe ny tena moa ingénieur de manjary lasa resaka teknika be le resaka nefa
fomba tsotra ny ilazako hoe labozy roa isan'andro ngefa lany tokantrano anankiray zany hoe malany zany any amin'ny 90,000 anoany zany ny valorivo sy ray alina eo zany ny labozy ao tokantrano anankiray nefa raha ray alina fotsiny no alohan'le olona ray alina amin'ny 100 trano ange zany a dia efa mahatratra any amin'ny 50 millions FMG zany isa-taona ny vola miverina amin'le tanora zany hoe 100 millions miverina anatin'ny roa taona ange zany le $10,000 ka raha ohatra zany misy fanampiana azy ka ao anatin'ny 5 taona izy mamerina zay milaza aminao fa raha tanora 100 zany no ndray avy dia manao an'izay dia efa misy commune 100 zany ndray avy dia mirehatra ny jiro nefa io anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny resaka fampandroana hidirantsika misimisy kokoa zay isany lafiny famatsim-bola madinika ny tontolo ambanivohitra sy fafahan'ny tanora miditra amin'izay fa te hiverina kely eo amin'ilay resaka famatsim-bola ny fifidianana ianareo moa zany efa manana paikady sy ny fomba hitantanana an'izay fa misy koa ny hevitra ny ainga izay efa voaresaka foana ny amin'ny hoe mba hampitovy ny herintsika ho an'ny candidat rehetrarehetra ary mba anakaiky biby kokoa an'ilay hoe famatorany safidiny mpifidy dia misy mihevitra fa tokony ofirana ary ampitoviana ny lenta amin'izay fandaniana izay ho an'ny candidat rehetrarehetra misy tolana tsy azo oarana zany ao ahoana ny hevitra ny vitantsika ny amin'io tsaroany fangambary tsaroantsika mpijery tsara ny teniko teto tamin'izay hoe za dia tao anatin'ny KMF kono hoe ary ny teny aho tamin'izay hoe aoka amin'izay a mba ho isy fifehezana sy lalàna mifehy ny famatsim-bola ny antoko ary mifehy ihany koa ny famatsim-bola amin'ny fampelezan-kevitra teniko teto zay ary teniko teto ihany koa ny hoe aoka andeha amin'ny baolina syntetika ozy a ny lalao fa tsy ho atao baolina kamely teniko teto zay atao baolina manara-pianatra tsy fantatry fomba ilazana azy fa ny teniko tamin'izay ihany koa dia hoe raha baolina syntetika io a dia vonona zay amin'ny syntetika fa raha baolina kamely io dia vonona koa zay amin'ny baolina kamely ny zava-misy amin'izao fotoan'izao fady ny lalàna tokana ny tovizan'ireo mpanao politika nanao sonihany tondrozotra ireo ny lalàna tokana dia hoe azasiana fetra ny fitantanana ny vola azasiana mangarahara ny fitantanana ny vola hiatrehana ny mpanao politika sy hiatrehana ny fampelezan-kevitra zay ny lalàna tokana tao anatin'ity tehirizamita efa taony ity ny tovizan'ireo mpanao politika nanao sonihany tondrozotra ireo tany vato ny nanapahany an'izay zavatra zay zany hoe ny roso zany tsika any amin'ilay baolina kamely dia zay ny teny teto hoe zay koa vonona raha baolina kamely ka zareo ny tsy nanisy an'izay fetra zay ka rehefa tsy anisy an'izay fetra zay izy a dia andao ary tsika tsy anisy an'ilay fetra fa zay manokana kosa nefa hoe tsy andany vola zay resaka hoe fampelezan-kevitra zay fa hoe andao any amin'le famoronana asa zay no andeha ho atao a satria zay ny tena hoe ilain'ny vahoaka nefa kosa amin'ny antoko zay hitondra ny firenenanay dia hoe ny anay dia mangarahara ho hitantsika any amin'ny tranokala ny vitantsika io.com mangeha ny miditra sy mivoaka amin'ny volanay zay zany na dia ataontsika hoe tsy misy ary zay le fetra zay eo amin'ny rafiny lalàna dia mametraka fetra zay hoe ny vahoaka atsika nona nahoana moa tsika no andany vola be ao anatin'izay nefa kosa raha ny mpifaninana aminao tsy misy fetrany azy dia mazava ho azy ianao tsy maintsy mampiasa n'le fitaovana ihany ko anao mba hahafahana tafiditra anatin'izany nge fa ny kajikajy politika amin'ny hoe raha volana fotsiny nomena ahafahana manao fampelezan-kevitra sady tsy omena televizion ianao tsy omena radio ianao amory olona mamasina tsy mahazo nefa raha volana ka tsy mahagaga mihitsy raha hoe tsy maintsy mila helikoptera ianao mba hahafahanao miatrika an'izay le hoe fitetezana ny ohatra tsotra fotsiny ane raha manao mitinina roa isan'andro zany ny candidat dia ao anatin'ny ray volana tsy akato dia 80 fotsiny vitany nefa zareo fa mavita lavitra noho izany ka tsy hoe resaka hoe tsy manisy fetra zany fa hoe ahoana ny fomba hamoronana asa ary any ny tena hoe ametrahana ny vola mba hahafahan'ny olona ihany koa mijery hoe na dia mbola tsy lany ary izy a dia efa vonona izy ametraka ny resaka hoe famoronana asa ny zanakapelezan'i Madagasikara miparitaka monina sy miasa amina firenena 70 izay teo maneran-tany no hoe ao an-damosina tamin'izay famatsiana ny 300 millions de dollars zay miaraka amin'ireo mety mpandraharaha mety mpanao politika ihany koa zay mpiara-miasa amin'izy ireo tsy mety hisy valiny hafa ho takiana ve na mivantana aminao na ankolaka amin'ny alalan'ireo diaspora reo aorinan'izay atraiza ny hoe tena fahafahanao mijoro tsy misy fatopatotra zany rehefa avy eo satria firenena 70 zany inona moa no eny eo le fitsonjovana ny samy piray-tanindrazana
fa am'ireo firenena sivifolo reo firy am'ireo no afaka nitatsabato ny diaspora malagasy ao anaty fifidianana zay indrindra nkena mpitsangana ny diaspora malagasy satria ny diaspora malagasy a dia efa mahery ny 100 000 fotsiny ohatra ny ao a frantsa raha ny ao zany nresahana nefa tsy omena zo ifidy ireo olonreo tsy mananjo ifidy nge reo olonreo amintsika am'teny zao malagasy rehetra ny velany dia tsy manana zo ifidy satria tsy ao anatin'ny risym-pifidianana ary tsy misy fikarakarana fifidianana any nefa tsisy mora indrindra no ny fanaovana fifidianana ny velany satria efa ao daholo ny teknôlôjia ary ny olona rehetra afaka manantona ny consul raha ohatra ka ilainy zany fa matetika mako izy io fa hita maneran-tany anie zany ny olona ny velany a dia maharaka vaovao matetika mako lazaina fa ny diaspora tsy maharaka vaovao tsia diaspora ao anaty mbola tsy mivoaka akory ny gazetitsika dia efa hitan'ny diaspora satria efa mise en ligne le izy any amin'ny internet isan-karazany ary ny diaspora ihany koa manana havana afaka miresaka marina izy mety hoe misy zavatra majinijinika mety tsy ho fatany izy tsy miaina n'le zava-misy iainantsika eto nefa kosa izy ireo a dia tena mahatsapa ny hoe te hody koa ireo olonireo tsy famitahany eto tsy afaka ny hody koa ireo olonireo satria izy mahita ny zava-misy aty ihany koa za zany tena mipetraka hoe be diabe mako mampiady an'izy io hoe nareo malagasy any ivelany a dia efa sambatry nareo any a erony nareo ny anay aty ariary a dia nareo avy any milaza nareo manam-pahaizana sy manam-bola dia milaza hoe zao ny tsy maintsy atao eto madagasikara nefa nareo tsy maharaka ny zava-misy eto mety marina zany nefa ozy ahako hoe inona no mahatonga atsika tsy mampivondrona n'izay hery rehetrarehetra zay fantatritsika ve amin'izao fotoana izao fa ny mitatana ny pipeline any amin'ny faritra atsinanana any nge zao dia malagasy nefa gazy zany hoe tsy ny malagasy no mpandroaka fako ao apari a tsy anonona karazana firenena hafa afrikanina mpandroaka fako ao fa malagasy dia be diabe ny dokotera ao apari fotsiny misy efajato ny dokotera nefa aty tsisy za mino fa reo dokotera reo te hody daholy fa mba mijery ihany koa izy hoe ahoana ny afahany mampandroso ka mikasika ny resaka famatsim-bola zany a dia ireo olonireo dia mahatsapany hoe raha ohatra tena mandeha marina any amin'le famoronana azy zay ny zavatra tadiavina mba hahafahany ihany koa ny hoe mandroso ny firenena mazava ho azy mba ao anatin'ny heritreriny ihany koa nge hoe rehefa mandroso misy fandripahalemana mety ny fampianaran-janaka za mino fa te hody ihany koa nge reo olonireo mba hitondra ny anjara-blikiny sy ny hoe fomba fampandrosony ao anatiny ny firenena hafa ao anatin'le izy a ozy aho hoe tsika nge tsy afaka ny olon'olona e tsy maintsy misy koa na firenena ihany koa hoe mba te hiara hiasa amintsika misy ihany koa reo vahiny te hiara hiasa amintsika za zany eto dia mametraka ny hoe tsara ny afahantsika mifehny toekarentsika tsika malagasy tsara ihany koa ny amoronantsika malagasy asa sy orinasa eto amintsika nefa tsy tokony roahana reo vahiny misy an'ireny le ataontsika hoe fiantsiana filazana hoe roaninareo rehefa tsy manao an'izao a eo zany ozy aho hoe tsy tokony hisy zay fampitahorana reo vahiny te hanao zavatra eto amintsika fa ny fomba fiaraha-miasa amin'ny fotsiny mila jerena ia sady mamaraparana ihany tsika andra mato patrik raramarana am'za lafiny sosialy sy ny toekareny zay ny toerana misy an'ireo androm-panjakana arabory eto madagasikara dia matetika tsy dia manome rispo fa ohatrany mampatahotra ny tanora indrindra satria tanora ny resanao betsaka amin'ny hoe fahafahana mandray anjara ao anatin'izany hoe fampindramam-bola o fampiasam-bola izany any amin'ny firenena ny ivelany ianao mpahitan'izany angamba fa ny banky ohatra na ny resaka finance ohatra no milina mitondra fampandrosoana amin'ny toerana anankiray fa ny atsika eto ny zavatra misy miorina ny tanàna milamina tsara ny tanàna fa miditra moramora ny banque na ny institution financière aona ny hevitry ny vitantsika io satria fa miresaka famoronana azy tsika ary zava-dehibe zay fahafahan'ny tanora manana accès amina resaka finance zay ahafahany be diabe ny mety manana hevitra na ny ambany ravinahitra satria mampianajanaka malagasy saingy eo amin'ny hoentymanan'io no mampikaviviny tanora matetika ary mampikaviviny malagasy mahatonga an'ilay hoe fasana tetika asy madagasikara marina mihitsy zany za moa fantatritsika fa expert en gestion d'entreprise raha jerena ange ny zava-misy a ialatsy mety lasa hoe resaka teknika foana ao zay raha ohatra ka misy ariary zato miditra amin'ny orinasa anankiray dia ny 30 amin'iny a na ny 30 isan-jato zany a dia tsy maintsy mandeha any amin'ny karamampiasa dia ny 30 isan-jatony ihany koa tsy maintsy mandeha any amin'ny vidiny akora na le matière première ary ny 30 isan-jatony amin'iny a tsy maintsy lasa any amin'ny ofatrano any amin'ny jiro any amin'ny rano na le charge fixe zany hoe efa 70 isan-jatony zany a tsy azo ahena iny ianao tsy afaka ampiena nisan'ny mpiasanao satria tsy afaka
manodina n'le akora ianao ary ianao tsy afaka ny ampiana n'le akora anao a satria tsisy vokarinao ary ianao koa tsy afaka ampiana ny ofatranonao a satria tsy andeha ny orinasanao dikan'izany zany 100 ihany zany fa no mety ho tombarotro le orinasa anankiray zay zany a fenitra tsy azo ialany zay a amin'ny fitatahana orinasa ny zava-misy eto amintsika de 520 isanjato farafakeliny ny vidin'ny fampindramam-bola ny banky na zanabola na ny taux d'intérêt aiza ho aiza ao anatin'izay le hoe 30 sy 10 isanjato n'izay no ametrahako an'le 520 isanjato zay zany no mahatonga an'le hoe ny orinasa malagasy vao manokatra trano vao maraina de efa faty antoka 520 isanjatony izy zany satria le 520 isanjatony vola tsy maintsy zanabola averiny amin'ny olona ny trany an'le vola de 10 isanjatony nefa zay ihany no azony lalovana fa ato amin'le 70 isanjatony tsy azo lalovana ato amin'le mpiasa ny ofatrano sy ny akora dikan'izay zavatra zay a ny orinasa malagasy rehetrarehetra de faty antoka ray lavaka raha vao miditra any amin'ny resaka fampindramam-bola dikan'izay zavatra zay a de le olona efa manam-bola ihany zany no tafavoaka fa ny tsy manana na be hevitra sy ny sisa ary de tsy ho tafavoaka mihitsy ary zay mahatonga ny lasany amin'le toekarena ambanin'ny tany le izy ny tena lasany na toekarena ambanin'ny tany ary na toekarena ambanin'ny tany ary zay mahatonga le risoriso nge satria be de be iza moa tsy malala amin'izao fotoana zao e be de be nge ny faritra katso iny mahita an'izany e misitona jiro avy aty ampianatra izy a mba hamelomany an'le orinasany de tsy mandoa jirama izy aloha amin'izay fotoana zay de nefa mitombo be avy eo a ny vidinjirony aty amin'ny université tsy maloha ny université le vidinjiro satria misy mangalatra ao anatin'izay de mazava ho azy moa mandeha ny risoriso sy ny sisa de eo zany no ametrahako any hoe any amin'ny faritra mandroso de 4 na 5 isanjatony ny zanabola aty amintsika any amin'ny 520 isanjatony ny zanabola io moa misy resaka lafiny teknika be tsy iverenako fa misy olana eo amin'ny resaka inflation zany no mahatonga an'io raha ohatra hoe raisina tsotsotra fotsiny le izy fa tsy valapatra amin'le izy a raha mampindram-bola 2 ny banky androany ka omeny 5 taona ianao amerenana le 2 de tokony azony antoka zany fa le 2 nampindraminao 5 taona lasa iny a de mahavidy zavatra mitovy amin'iny ihany afaka 5 taona zany eo zany le resaka hoe fiakarany vidim-piainana ka raha niakatra 10 isanjatony zany ny vidim-piainana de aminy zany le 2 iny raha nahazo mofo 10 de amin'izao fotoana zao izy mofo 8 sisa raha afaka 5 taona dikan'izay tsy maintsy averiny mahazo mofo 10 aloha zany iny de zay mahatonga anazy hoe farafaratsiny aloha zany de efa misy mipetraka le taingina hoe 10 isanjatony amboniny le zanabola tokony hotadiavana zay nge ny tena mahatonga eto amintsika raha raisitsika ohatra fotsiny ange fa raha tsy diso a teo amin'ny 1300 teo ny vidin'ny carburant tamin'ny 2000 tsika miteny zao a efa 13000 15000 ny vidin'ny carburant niakatra 10 avo eny zany 10 avo eny ao anatin'ny 10 taona zany hoe ny glissement économique atsika zany a nidina 10 avo eny koa zany a ny fividina ka any zany tamin'izah tany Maurice de niona ihany koa tamin'ireo olona vonina nangana banky eto amintsika ary efa mandeha moa amin'izao fotoana zao fampirarana amin'izay mba ahafahana zany mametraka hoe tena banky fampandrosoana marina no atao fa ny eto amintsika nge banque commerciale misy fa tsy misy banque fampandrosoana misy fotoana mety ahafahana valapatra tsara amin'izany rehetrarehetra zany tsipirieny amin'ny antsipirieny mihitsy rehefa tonga fotoana mapety azy ampahafantarana ny vinam-piarahamonina sy ny paikady sosialy ary toekarena avy amin'ny antoko vitantsika io fa ho any androany efa mifarana sada ny fandarantsika ndre mato Patrick Raharmanana mitantsika ary amarana metraka niafatra ihany koa ianao amin'izay famarana an'izay ho an'ny mpijery atsika eto zany de manao antsoava amin'ny mpanao politika rehetra ny hoe aoka amin'izay tsika amarana an'ity resaka ty teza mity ity satria ny vahoaka malagasy de efa tena vizana tanteraka mihitsy eo amin'ny ara-piarahamonina ka manentana sy manaiky antsiraray zany ny hoe nisy fanapahan-kevitra efa napetraka ny hoe 13 ny olana misy foana ny vahaolana ihany koa misy ka aokotsika zany iroso amin'izay ary misaotra indrindra atsika atao amin'ny matv sy fa nanome sehatra anay mba ahafahana miteny toy izao mankasitraka tompokolahy mankatelona tompokolahy misaotra betsaka anao ndre mato Patrick Raharmanana misaotra betsaka atsika mpijery ihany koa tsy adino ny teknisianina zay niaraka ny salata amin'ny fandaharana tamin'izao alina izao mangatadalana ikodokodona aminareo mpijery atsaina rehetrarehetra zay mirahalahy ary mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko nanamafy ny fahavonona ny latsaka hovidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana May ho avy izao ny filohan'ny antoko MDM Pierrot Razonarvelo
ho kandida ary ho filohan'ny malagasy rehetra ao izy nandritra ny Kongresy Nasionaly ny Antoko izay notanterahana androany tetsy amin'ny Kalitao Anosy. Ampanetretena sy voninahitra lehibe no amaliko ny etaeta sy antso ny afatra ary ny vetsivetsiko avy aminareo fa vonina ny andray anjara amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena tsy misy afaka milaza ho mahavita tena fa ny fifandrimbonana no azahoana fahombiazana tao-trano tsy efandrery ka io Madagasikara vaovao ajorontsika io dia ataontsika asa vadidrano tsy vita raha tsy fanakonana foto-kevitra vonina ifampiaino ifampiresaka ifampitsinjo ny ampitso no iarahantsika manangana. Fanampy sy tanjona maromaro no napetrany ho tanterahana rehefa tonga izay fotoana izay. Ny telo lehibe amin'ireo dia ny fanomezana asa matotra ho an'ny rehetra, asa matotra mba hanomezana ho avy mamiratra ho an'ny taranaka ary asa matotra ho an'ny tsirairay mba hanomezana antoka ny fianakaviana tsirairay afa manampy azy ny fanjakana. Nambaran'Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ihany koa fa hitandro hatrany ny fenitra hijoroan'ny fianakaviam-be resam-pirenena izy satria tsy afa-misaraka amin'ireo isika. Efa henoko ny etaetanareo, ny antsonareo, ny afatrareo, ny vetsovetsom-ponareo satria ho isika midema ny hoe mihaino dia mandinika, mandray dia mamakafaka, misaina dia mamolavola, manandalina dia manatanteraka ary manentana dia mitarika. Ny alohan'io fanambarana nataon'io dia efa niantso azy hiditra amin'izay dingana izay ireo mpikambana ao amin'ny antoko mientana ao an'ny demokrasia eto Madagasikara ity. Tsy tongatonga ho azy akory izany antso izany fa antso ny vehivavy, antso ny reny izay antoky ny fahatanterahana. Ankoatra ireo mpikambana ao amin'ny antoko ireo ihany koa dia maro ireo mpitarika antoko sy fikambanana tompotra andraikitra isan-tsokajy no tonga nanatrika ity fotoana ity. Ary dia tsy efitra sy kabary fotsiny teto no ny fanakalozana fa dia anisy ihany koa ireo fanentanana isan-karazany. Isan'ny kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity ilainy Eric Jean, Front National ny PSDUM na ny Parti Socialiste et Démocrate pour l'Unité de Madagascar. Ny PSDUM izay marena fa isan'ny antoko mpikambana eo anevany UDRC. Natolotry ny antoko izy nandritra ny fivorin'ny filakevitry ny antoko raha ny fanazavany, efa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny birao ny UDRC ihany koa ny firotsahany. Ho azy dia tokony hirosoana fifidianana ary ilaina fifamelana vao be eto amin'ny firenena mba hisiny ny fitondrana maro toerana ary tsy iverena ny krizy intsony. Fa ny tena antony lehibe dia noho ny fahoriana mahazo atsika amin'izao fotoana izao, fahoriana mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao, mitady fampihavanana aloha zahay mpanao politika rehetra, mitady fandeferana, ilaina ny grand pardon, razena zéro le lonilony rehetra, faoka atsika zay manana sotoavina momba ny fihavanana ary raha tsy diso aho antsasa mihoatra ny antsasa manilany vahoaka malagasy dia kristiana daholo ka rariny sy hitsy ny raha ifamela. Tsy vaky ny UDRC ho ny fanamariany lainy Eric Jean satria amin'ny anaran'ny antoko politika misy azy no irotsahany kandida filoham-pirenena. Porofon'izany dia mbola mandray anjara ny antoko misy azy amin'ny fanolorana anaran'ireo kandida eo anivony vao miara-manokana eo amin'ny UDRC amin'ny fifidianana sy ny maam-bahoaka amin'ity taona ity.
notanterana androany teto amin'ny Mongote andrefanambojanaary ny lanonana nanaovany ity filohan'ny PSD ity ny fanambarana ofisialy mikasika ny firotsahany. Akoatra ny mpikambana ao amin'ny antoko moa dia nanatrika ny fotoana ihany koa ny ampahana mpikambana eo anivon'ny UDRC. Raha araka ny nambarany Pasteur Mayol nandritry ny resaka fohifohy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety Umarainy io teny Ambohimarina Itosy toerana ananganana ilay fobe iraisam-pirenen'ny fiangonana Apokalipsy dia fifidianana filoham-pirenena no mety indrindra alefa mialoha. Le fifidianana aloha zany raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao io mety tsy mbola tsy andeha volana me zany io. Mbola tsy andeha volana me io mbola tamin'ny herintaona ary dia efa niteneny io vao nivoaka ilay calendrier mois de mai fa zavatra efa niteneniko tamin'izay mikisaka io fifidianana io any amin'ny mois de septembre any manomboka amin'ny premier tour dia ny législative zany mbola manalava le teteza mita indray raha législative ny alefa aloha raha mifetako anazy dia tadio tsara ho afa fandraisako foana iny fa ny lalam-pandrenana ny andinin'ny faha-enimpolo article fa 60 zany dia milaza tsara fa ny président république dia rehefa avy naka hevitra tamin'ny premier ministre sy ny assemblée dia afaka mandrava ny assemblée nationale ny président république ka raha ohatra zany alefanao aloha le législative dia zay président lany eo raha vao tsy manana majorité izy dia manana fahefana izy andravany io tsy hoe kory hoe mahazo ny roapatelon'ny latsabato amin'ny solombavam-bahoaka fa hoe rehefa avy naka saina naka hevitra tamin'ny premier ministre sy tamin'ny solombavam-bahoaka zany dia azo ny ataony mandravana azy ka vola lanina fotsiny fotoana lanina fotsiny raha ohatra ka hoe législative anao alefanao aloha nefa ny azy zay président ho lany eo andravany io indray dia tsy hitako izay mbola hoe ny législative anao alefa aloha fa raha maika amitan'ilay teteza mity dia tokony filoham-pirenena ny tonga dia atao zany. Fotoan-dehibe ho an'ny teo anivon'ny fiangonana Apokalipsy ihany koa ny androandroany satria fotoana iray nonan'ny Pasteur Mayol tamin'ireo mpino sy vahoaka marobe ary olo manakaja sivily sy miaramila pombazy ka nanatanterahany fotoam-pivavahana lehibe teny Ambohimarina Itosy ho fifampiarabana sy ho fisaorana an'Andriamanitra no ny fahatratrarana ny taona 2014. Nanatanteraka fotoan-dehibe ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany indrindra ny eto Madagasikara atao anatin'ny faritra Antananarivo misy fotoana maro sosina ny anankiray voalohany amin'izay dia zao hoe fotoana izay natokana hiarabana ny ray aman-dreny Pasteur Mayol Mivady sy ny ankonana izay filoha fanorona maneran-tany ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara araka ny fomba malagasy amin'izao asaramanitra izao. Nanamafy hatrany moa ny Pasteur Mayol fa ity taona ity dia manatantara ho an'ny vahoaka malagasy sy ny fiangonana Apokalipsy satria dia amin'ity taona 2014 ity no ahatanterahany faminaniana izay nomen'Andriamanitra azy 13 taona lasa izay fa izy no ho lasa filoham-pirenena ho hiatrany ny Pasteur Mayol. Efa metomboka avokoa ny fanadihadiana izay tanterahan'ireo voamera parlementaire misahana amin'ny fanadihadiana eo anivon'ny CST. Araka ny tatitra dia atora taratasy sy atotan-kevitra maro nefa voarain'ny voamera misahana amin'ny fanadihadiana ny raharaha Nadine Ramarson, ny raharaha Andramena, ny raharaha olana amin'ny fananantany, ny raharaha fidradrana rena kibon-tany, ny raharaha fitantanana ny serana Sambo Tomasina ary ny raharaha Sirama. No Marian'Andriamatoa Ramarson izay mpitarika ny komité ad hoc fa maro ny dingana izay atao amin'ny fanaovana fanadihadiana. Anisan'ny nomaria manokana ny fisian'ny fienona ny resaka antarby izay ataon'ireo parlementaire ao anatin'ny voamera misahana amin'ny fanadihadiana. Zatra voalohany aloha tianay mariana dia tianay manao aloha manaitra ny fitondrana na manao fitondrana fa zatra tsy azo lefery ny eto amin'ny tany sy ny firenena dia fienona amin'ny telefona, écoute téléphonique. Misy écoute téléphonique eto Madagasikara ary zany ary nisy taratasy tany ivelany namafy ny zavatra teny hoe misy ny écoute ary zay koa mahita matsapa fa misy ny écoute eto firenetsika
zay tsy ara-dalàna mihitsy zany zavatra zany satria ny fanaovana fienona amin'ny telefôna ny olona dia efa manoitona ny fahalalahana ray sy ny fahafahana zay mazava ho azy ary mila alalana avatiminy mpanao lalàna zany zay vo afaka manao an'izany ka efa mampitandra zay satria misy dia tsy menatra manao an'io ekoto mifandimina anao tatra mikasika n'izay dingana vitany ny filohan'ny Vomera Tsiraray tamin'ny tetatatra voalohany ity dia tsy nisy aloha ny anaran'izay tompon'antoka na ao ambadiky ny raharaha Tsiraray avy raha misy ny ahiahy mikasika ny fahafatesany dia tokony apetraka angina fotsiny mila ho alalinina zay mila ho amarinina ny ahiahy mba hirindrany zavatra zay tokony ho arindra na tokony hanamborana zay mila tokony ho samborona na anajanonana ny tsaho zay tokony mando zay ny voalohany ny faharoa matony eny andafy miresaka azy raha tokony ho izy ny fanjakana tokony hanampy zany commission d'enquête zany afantarana ny marina mba hampandry la voalohany vahoaka na ny ray aman-dreny ananjanaka ao atao ministre rahatry zay amin'ny hoavy zany dia mba afaka hiteny hoe fanjakana maro toetra ny fanjakana malagasy raha ny zanako no ao sanatria tsy ho fatifatany raha misy ny ahiahy ny voalohany faharoa indrindraindrindra ny fanjakana no miroty mitsangana manampy ny commission d'enquête mba hailany ahiahy any amin'ny vahoaka mba hahafahany vahoaka atoko ny fanjakana zany hoe ny commission d'enquête zany raha jerena dia tokony transition tsy amin'ny fitera transition zao eo amin'ny exécutif sy ny vahoaka zany hoe mamaha ny ahiahy mamaha ny tebiteby ary mampirindra zavatra zay tokony irindra des centaines de milliers d'hectares amin'ny tany eto Madagasikara namidy ny fanjakana amin'izao fotoana zao ka mila adidina lalina zany inona ny antony mahatonga an'izany izy ny manao an'izany dia tsy maintsy avoaka fa zay ny vaovao farany misy amin'ny fotoana zao fa mbola ho raisina moa ny amitota taratasy momba an'izany ka dia fa ny teninay foana araka teniko tamin'ny voalohany teo hoe zay marina dia tsy maintsy avoakanay ny diso dia tsy maintsy ho ahitsinay araky ny tenidrizaniko napetraka teo ny lalàna tsy maintsy avoaka hoe zao ny araky ny lalàna no izy anton'izay mialatsiny kosa fa io torapata avy any an-danitra zay tratran'izay fandikan-dalàna zay sy faniratsirana ny vahoaka malagasy ny firenena dia tsy maintsy miara zay zay namafirivotra dia tsy maintsy jinja tadio ireto parlementaire ireto dia mitaky ny tokony hanatanterahana fivoriana tsara pitaona eo anivon'ny CST sy ny CT araka ny nambaran'Andriamatoa Lara Marsan dia momba ny fitantanam-bola-panjakana no takiana izy ireo mangarahara ary tokony dinihana ao anatin'ny fivoriana tsara pitaona io. Azo lazaina fa nahitam-boka ny taona 2024 raha ho an'ny trano fiatohana aro ny resahana na dia teo aza ny krizy ny anjado teto amin'ny firenena izay nisy fiantraikany tamin'ny asa tokoa. Zay tokoa fa nisy ny fahombiazana satria raha ny vinavina dia miakatra 10 isanjato ny vokatra ny varotra nataon'ny trano-piatohana aro tamin'ny taona 2024 iny raha oharina amin'ny taona 2024. Ny fantaninao moa dia ny hoe manao ahoana ny fomba fieritreretana ny taona 2024 raha ny paikady napetraka na ny business plan dia misy ny paikady lavitrezaka ary misy koa ao anatiny ao ny paikady zany hoe ho an'ny taona 2 taona sy ny 3 taona ka ao anatin'izay fandinihana zay no ahitana hoe tokony isy ihany koa zany ny fiakaran'ny vokatra indray amin'ny taona 2024 iny raha sitrapon'Andriamanitra dia tokony mbola isy fiakarana kanefa moa tsika tsy mpaminany fa piasa tsotra ihany dia eo am-pandrasana ny mahitiny atiny fa raha ny faniriana sy ny fieritreretanay dia amin'ny tetikady sy ny plan napetraka dia tokony hiakatra izany varotra izany amin'ny taona 2024 ary ny vokatra koa raha tsy sanatria tsy misy voina goavana be tsika mitranga amin'ny taona 2024 dia tokony ahita ihany koa fa vokatra tsaratsara amin'izany taona izany araky ny tetikady napetraka lavitrezaka. Tamin'ity androany ity tokoa no ny famitoana tetsy amin'ny kryptone Ambohimalaza ny fianakaviam-ben'ny fiatohana aro ho fampiarabana no nahatratrarana ny taona vaovao 2024
fotoana nahafanana nontatitra tamin'ny taona lasa iny ary nanaovana tombana amin'ity taona vaovao ity. Tamin'ity androany ity ihany koa no nanolorana medaly ho an'ireo mpiasa mendrika tao anatin'ny orinasa ka 17 izy ireo no nahazo izany. Isan'ny tonga nanome voninahitra izao fotoana izao ihany koa ny ministry ny vola sy ny teti-bola Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina. Ny Vima Wood Industry izay rantsana iray ao amin'ny vondrona Vima na ny Vision Madagascar dia manao fitrandrahana ny ala sy manodina ny hazo ho lasa vokatra azo ampiasaina raha tsy laza afa-tsy amin'ny fanaovana tao-trano na ny construction. Nisy ny fifanarahana tamin'ny orinasa Fanalamanga ka velaran-tany mirefy 10 hektara amin'ireo 9 hektara any orinasa Fanalamanga no ampiasaina. Mba isiany fitantanana maharitry ny ala dia nanatanteraka fambolekazo niaraka tamin'ny orinasa Fanalamanga ny Vima Wood Industry ny 13 sy 14 janoary lasa teo teny Analamanja ka zanakazo manodidina ny 5,000 sy R1 no novolena nandritra izany. Ny taona 14 raha ny fantatra no nahazo ny certification FSC ny Vima Wood Industry. Ny FSC dia fenitra iraisam-pirenena momba ny fitantanana maharitry ny ala. FSC ça c'est une norme reconnue au niveau international. Une norme FSC io dia attribuée amin'ny forêt gérée durablement, économiquement viable, socialement responsable. Mikendry hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana ny Vima Wood izay mampiasa ny ala sy manodina ny hazo. Andrana koa dia anisan'ny maneho zany manerana ny firenena ny lazantsika amin'ny hazo, ny hatsaran'ny hazo eto amintsika. Dia ny anankiray koa lehibe dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny tena zava-dehibe ilay izy satria ny fikarakarana ny ala izay ataona eto zany dia miaro indrindra ny ala amin'ny doro tanety sy ny fitrandrahana tsy ara-drarana. Nanana ny ambarany ihany koa ny directrice du patrimoine eo anivon'ny orinasa Fanalamanga. Ny Vima Wood zany dia anisan'ny partenaire iray lehibe miaraka sy orinasa Fanalamanga. Dia araka ny efa hitantsika teo dia raha ny conduite de chantier no jerevana dia anisany mahafapo fomba fiasa dia ny zavatra narantsika teo koa nisy ny replacement izay natao dia anisany fihetsika miendrika lahitahaka ho an'ireo mpiara-miombona antoka hafa zany zao zavatra nataon'ny Vima Wood zao dia izay anetanana ireo partenaire sasany mba hakatahaka anao ny ezaka lehibe tahaka izao zany. Ny fanapahana ny hazo moa dia nokendrena indrindra mba anaraka ny antsoina hoe période de coupe araka ny nambaran'Andriamatoa Modine, directeur technique et forestier eo anivon'ny Fanalamanga. Rehefa voatapaka ny hazo ary vita ny chargement an'ilay fiara lehibe dia hoentina eny anivon'ny Sieuri ny Grume, toerana izay ahitana mpiasa miandamiambavy manodidina ny 100 eo. Mamo zany dia ny fahatongavan'ny hazo Grume aloha voalohany. Rehefa tonga ny Grume dia déchargena ny élévateur dia mandeha ny triage zany hoe mesurena ny diamètre dia mivoaka dia arakaraka ny diamètre zany ny catégorie. Dia après ny triage zany mandeha ny sciage par programme, misy 0 moins 0 plus, programme 1, programme 2. Mandalo sciage izy dia mandalo délinage. Après délinage mandalo traitement tsy mahasimba ny hazo zany anti-bleu rehetrarehetra zany tsy lany biby zany le hazo. Après an'izay izy mandalo découpage après une semaine dia miditra séchoir. Après séchoir izy après à peu près 4 jours 3 jours ny dépendre amin'ny humidité de bois zany io. Ny planche traitée, ny chevron, ny palette, ny bois de charpente no vokatra mivoaka eto raha ny fantatra. Ny vokatra dia ahondrana any La Réunion, Mayotte sy Seychelles ary ny mpanjifa eto toerana kosa dia ahitana ny orinasa vaventy toy ny orinasa Ambadovy. Manodidina ny 4,000 metatra toratelo eo ny vokatra izay ahondran'ny Vima Wood Industry makany ivelany.